Lalatiana Andrena John fahasalamana. Mety tsara, salama tsara, misaotra. Misaotra anao indrindra donc manaky resadresaka fohy Onifali croissance.com. Ianao moa Andriamatoa Lalatiana concepteur ataontsika vary anana na izy concepteur na logiciel. Hatramin'ny fotoana vina moa anao no nanao an'io asa io? Efa tamin'ny 1972 fa vary amin'anana tokoa izy ity satria mahazatra aloha tamin'ny 1972 iany nanomboka tany Madagasikara tonga dia namorona logiciel de gestion dia nitohizana foana hatramin'izao tsika miteny izao zany hoe fa efapolo taona zany fo efapolo taona zany. Donc mamorona logiciel mihitsy moa zany ianao? Mamorona logiciel mihitsy ako manao gestion tout ce qui est gestion rehetra compta na gestion fanarahana zavatra. Ok, tsika moa resadresaka fohy alohan'le tournage mba menao ohatra kely hoe am'le gestion na cabinet avocat ohatra le logiciel loatra tsy afaka migerer an'io vazavazava fohy amin'ny teny sy mijeren'ny Onifali croissance.com azafady. Maro tokoa ny logiciel efa namboariko fa misy telo na efatra no mitazoniko hoe ireo no mahazahako lalatina zany. Zany hoe logiciel de gestion de cabinet d'avocat amin'izao fotoana izay miasa eto Paris ampiasain'ny cabinet lehibe indrindra anisan'ny lehibe indrindra eto Paris fa manana 50 000 dossiers zareo eraka zao tribunal rehetra eto Frantsa zay tsy maintsy araha maso isaky ny audience rehetra tsy maintsy araha maso daholo arahana facture sy fanakalozana taratasy tsy maintsy arahanao isan'andro firy leo 10 le avocat anatin'io cabinet io zay mampiasa ny logiciel daholo ary efa 10 taona zareo zay nampiasan'ny logiciel io hatramin'izao tsika miteny zao. Manana ohatra fanondronika eo na mikasika ny agence de tourisme mazavazava momba zay? Manana logiciel koa momba ny agence de tourisme ka agence de tourisme japonais no mampiasa azy amin'ireo fotoana izao eto Paris ka ireo agence de tourisme io mandray olona 180 000 personnes touristes tonga isa-taona tsy maintsy arahan-jareo maso enina fotsiny efa zareo no anatin'io cabinet io raha tsy manana logiciel zareo dia tsy araka ny fanarahana amin'ireo 180 000 touristes ireo dia tsy maintsy ireo olo ireo tonga sasany folo, tonga ny sasany ray, tonga ny sasany zato ary ireo olo tsy maintsy tsenena any amin'ny aéroport aterany amin'ny hôtely atao hoentina manao tory any Chambord, any Versailles na mila guide touristique ohatra? Mila guide touristique dia le guide reo efa misy zato sahanan'ireo olona enina reo tsy maintsy fantatra tsara daholo hoe libre afaka mandray afaka mitondra olona ve ty amin'izao andro zao amin'izao oro zao nefa zato ry zareo zao donc tsy maintsy araha maso tsirairay ireo guide reo mitondra ny touriste zay alefan'ny Japon avy any Japon makaty à France. Dia mijereny parc automobile ihany koa tanterana an'ireo tourisme reo? Logiciel moa zany tsy maintsy manaraka an'le hoe inona bus inona ny tomobile andraisana an'ireo touriste any amin'ny aéroport manatitra an'ireo any amin'ny hôtely mitondra an'ireo any amin'ny Loire na any amin'ny zay château tiany jerena any tsy maintsy arahana avokoa rendresehetra zany. Olona enina fotsiny zany mijery olona 180 000 à travers an'le logiciel anao? Olona enina no manaraka an'izy manaraka an'ireo 180 000 reo ary tsy misy logiciel tokoa aloha zareo dia sahirana tsy ho arako zareo. Raha atao tanana izy tsy vita mihitsy? Tratra mihitsy fijery koa zany zany dia tsy tratra mihitsy na atao tanana. Manana logiciel ihany koa ianao azo appliquena amin'ny figerena rendez-vous mba hazavazava misy kokoa zay Lalatiana? Misy logiciel anatray zany migerer rendez-vous zany hoe izy io tsy maintsy orinasa manana rendez-vous maro be mihitsy zay vao mety hafinaritra ny anana ny logiciel io ka ohatra zao orinasa anankiray eto Paris mampiasa azy zay manana 20 000 rendez-vous isan-taona tsy maintsy araha hoe olona roapolo zareo samy maka rendez-vous avy
amin'ny orinasa io ka reo rendez-vous reo fa misy isan'ny olona tsy maintsy maka rendez-vous enina na fito izy anatin'ny ray andro nefa zareo efa 20 zany hoe raha ohatra côté zany anatin'ny ray andro ny rendez-vous tsy maintsy raisiny 20 fa enina zany hoe 120 rendez-vous zany même zany 120 rendez-vous zany isan'andro tsy maintsy raisina teny tsy maintsy maharaka iza no raisina amin'io rendez-vous io inona andresahana firy ny olona raisina amin'ny rendez-vous ndraindray mantsy misy olona enina na fito na valo ndraindray rendez-vous atelier le logiciel manaraka an'izany manampy zareo manaraka an'izany resy zany ary io logiciel io koa tiako mariana eto koa fa io logiciel io koa azo tsara ampiasaina any amin'ireny fampianarana lycée ohatra hoe any amin'ny lycée any amin'ny école na école primaire zany na secondaire zany na any amin'ny université zay misy fanarahana fotoana zany hoe ohatra zao hoe tiako fanarahana fotoana zany ohatrany hoe amin'ny lakamisy fa 20 octobre misy cours de droit international amin'ny 6 amin'izao salle zao les professeurs zany mila mpampianatra zany mila mahafantatra ny fotoana io le mpianatra mila mahafantatra ny fotoana io le salle tsy maintsy dia ndraindray koa mila fitaovana hoe rétroprojecteur ohatran'izany ireo zavatra zao samy manana planning dolo dia le logiciel zany afaka manangana planning ho an'ny tsirairay avy reo dia samy mahafantatra hoe samy afaka manontany hoe iza ny libre amin'ny fotoana io iza no occupé an'io salle io amin'ny fotoana io ohatra zao ny université à Madagascar zao dia mino fa mety mila logiciel loatra an'izany ohatra fotsiny zany donc raha fitinitsika inona zany ny tena ataontsika hoe apportn'le logiciel ny foronina latina à travers les sociétés telo na efatra andrasantsika teo zany hoe ny cabinet n'avocat agence tourisme gestionna rendez-vous amina orinasa lehibe na sekoly inona ny tena hoe amin'ny teny frantsay moa valeur ajoutée ozy izy inona ny tena entina lalatina zany à travers le logiciel ny fahitako anazy aloha matory aloha société reo orinasa reo mampiasa azy ohatra zao le cabinet avocat efa 10 taona izy zao nampiasa azy les sociétés agences de tourisme japonaise efa 10 taona nampiasa ny logiciel koa mitako amin'izy aloha dia tena manampy zareo mafy mihitsy izy amin'le tsy olona enina fotsiny zao manaraka 180 000 touristes eritrereto amin'izany fa raha ohatra tsy misy ny logiciel izy tsy hoara mihitsy izy mila olona maromaro mila olona maromaro izy zany raha ohatra 180 000 touristes zany ka hoe manaraka n'izy amina tableau excel tsy fantatry zany tsy maintsy olona intelondreo angamba vo araka an'izany intelondreo zay no ohatra koa zao misy imprimerie nampiasany logiciel fa asa zay nandray tapakandro isan'andro nanjary ray minitra fotsiny izy isan'andro fitina ray minitra fotsiny isan'andro le asa zay dia navita nampandroso kokoa an'le orinasa izy zany hoe manampy an'zareo izy sady manamaivana an'le asa no makely ny prix de revient moa zany noho zany rehefa miditra ny vola dia maromaro koa ny tombotso bebe koa ny tombotso azon'zareo am'le fampiasana le logiciel hitako à travers resadresaksika amin'ny raha lahy zany fa manana expérience goavana tokoa anao amin'ny orinasa ataontsika hoe matanjaka aty frantsa aty araka ny fiheveranao inona ny mety apport ny logicielnao any Madagasikara ohatra ny tandrazana zany rina mantsy somary efa lasa efa ela misy nalasa eritreritra amin'ny mijeren'le logiciel ko ampiasain'le olona mampandroso be an'zareo aty zany ka ny zavatra any iriko rehefa roatra sendra misy miseho zany zavatra zany dia raha ohatra vita mampandroso orinasa Madagasikara koa ny tenako amin'izay zavatra zay zany hoe za kory tsy hoe anao an'izy hoe ohatrany hoe société de bienfaisance akory zany fa rehefa resaka asa izy ty dia resaka asa zany hoe orinasa zany mba te androso mba te anaraka tsara kokoa ny zavatra ataony mba te anaraka tsara kokoa ny fomba
rehefa anao mihoatra amin'ny administration na momban'ny chiffre rehetra zay sahanany zany a dia manantena ako fa andray andro any a mety ahita olona ihany a Madagasikara zay hiara-iasa amiko ka ampandroso kely zay vita aloha orinasa any Madagasikara. Efa misy contact any zao amin'ny fotoana zao fa mbola tsy maintsy lalinina. Ny tiako lazaina kely bon aty moa tany mandroso sady matsanjaka donc manana moyen zany le orinasa afaka mifinancer le logiciel fa raha firenena ohatra Madagasikara ve araky ny fiheveranao mavidy an'le logiciel ao tsy resaka vola mazava tsika fa hoe voavidy ve izy any amin'ny tany ohatran'ny Madagasikara zany. Aty tsy mipetraka le fantanina satria matanjaka le société. Io zavatra io le logiciel io zany rehefa any Madagasikara tsy maintsy atao zay tsy maintsy adaptena amin'ny Madagasikara amin'ny situation économique Madagasikara ny vidin'ny logiciel ohatran'izany. Miza mivarotra zavatra tsy maintsy miadapte amin'le marché ny zavatra amidy fa zany tsy entiny zavatra ka a Madagasikara rehefa tsapan'le olona fa hoe raha te handroso ianao tsy maintsy miinvestir ozy izy ny frantsay miinvestir donc tsy maintsy izy olona mahay mitondra ny orinasany ka mahafantatra fa hoe raha te ahazo tompony ako tsy maintsy mahay miinvestir zay no zavatra tandroako zany hoe mahita olona zay mahay mitondra ny orinasany ka hita fa hoe mety mampandroso azy ty zavatra ty dia manakevitra izy ny hoe investir zay no nataoko hoe hoaraka zareo le vola hoaraka zareo zay vidin'ny logiciel abordable zany le vidin'le logiciel latina ho ny orinasa zay mety hoe intéressé amin'le logiciel tenentsika teo zay mihitsy. Ok donc misaotra ny lalatina nanazavazava donc ny asanao donc mino fa betsaka ny ahida sy andre ty resaresantsika amin'ny raha ty sao da misy teny farany tianao ampitaina tsy voalaza na nambara raha misy latsaka moa sy fitenenana sao da misy zavatra tianao ampina tsy voateliko na tsy voatelinao ina moa zavatra mambara eo fa dia tsy mbola manam-panantenana ako ary rehefa miomana mihitsy ako hoe hiara-iasa amin'ny olona amin'ny Madagasikara ary mety hipetraka mihitsy ako dia avandry ako sady miasa ho an'ny zay namana zay orinasa namana te hiaraka amiko amin'izany fotoana zany dia sady miasa koa an'ny orinasa tsy aty Frantsa rery fa mety eraka zao tontolo zao na Japon zany na États-Unis zany zay aloha no tiako fa lazaina farany. donc mbola mamerina fisaorana ny lalatina amin'ty resaka foy ty fa mino fa mahasoa olona be dia be sy orinasa maromaro donc mirary soa manao veloma mandram-piana. Misaotra indrindra mandram-piana daholo.